fanambarana fanamafisana fampitsarana asa fampianarana sy fikarohana. Ny CSS syndicat mpampianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra Sampanantananarivo izay nivory androany 7 novambra 2024 dia manao izao fanambarana manaraka izao. Voalohany, taoriny fametrahana ny préavis de grève 27 ora ny 4 oktobra 2024 sy ny fanomezana 15 andro fiasana ho fampidiniana miaraka amin'ny mpitondra, anisan'izany ny primature, ny mesupres ary ny ministère ny économie sy ny finance, voakasiky ny fanatanterahana ny vahaolana natolotry ny prime ministre sady lehibe ny gouvernemanta dia fa 7 ny volana aprily taona 2024 dia tsy mbola nisy ny vahaolana sy ny vokatra azo tsapain-tanana. Faharoa, tsy raro no sady tsy azo ekena velively ny fanaovana ho ambika ambin-javatra ny tontolo ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika. Anisan'izany ny tsy fanatanterahana araka ny tokony ho izy ny lalàna velona dia ny laharana 5/7/7 tsipika 3/20 tamin'ny 9 septambra taona 5/7/7 sy ny lalàna laharana 3/2 tsipika 3/8 tamin'ny 5 septambra 3/2 ary ny note d'audience mitondra ny laharana 5 PM tsipika kaby nivoaka tamin'ny 7 aprily 2024 izay vahaolana natolotry ny prime ministre sady lehibe ny gouvernemanta raha nanao fitokonana ny CSS Sampanantananarivo tamin'izany fotoan'izany. Tsongaina manokana amin'ireo ny tsy fandefasana ny antonta taratasin'ireo mangataka ny maintien en activité araka ny 9/1 etsy amin'ireo lalàna voalaza eo ambony. Ny tsy fandoavana ny indemnité de recherche et d'investigation exercice 2016-2018 ho an'ireo retraité chercheur sy ny sisa. Ary indrindra ny endrika fanapotehana mivantana na ankolaka ny tontolon'ny université miankina amin'ny fanjakana sy ireo foibem-pikarohana nasionaly rehetra ao anatin'ny fampiarana ny rafitra LMD, licence, master, doctorat. Noho izany dia tsipika voalohany manamafy ny CSS Sampanantananarivo fa mitohy ny fampiatona ny asa fampianarana sy ny fikarohana eto amin'ny université n'Antananarivo sy ireo foibem-pikarohana nasionaly mandrapy ny vahaolana azo tsapain-tanana. Tsipika faharoa, satria andraikitra saropady loatra ny fitantanana ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy eto amin'ny tany sy ny firenena, koa manainga ny filoham-pirenena mba hifantina tsara izay olona heveriny fa mahafantatra amin'ny antsipiriany ny olana eo amin'ny mpianatra, mpampianatra pikaroka, pikaroka mpampianatra, mpandraharaha, fampianarana sy fikarohana ka afaka mamaha olana avy hatrany no sady tsy mpanilika andraikitra, mahay mifandray aman'olona, manana viana azo tanteraina ary tsy manana olana eo amin'ireo mpiara-miasa aminy mivantana rehefa tonga ny fotoana ilana izany. Tsipika fahatelo farany, mitohy ny fivoriam-ben'ny mpikambana CSS Sampanantananarivo ny talata 12 ny volana novambra taona 2024 manomboka amin'ny 9 ora eto amin'ny université n'Ambohitsaina. Ny mitabe tsy lany mamba.